Naratsika fararaka am-pelotona zay ny namay ny Antananarivo a. Ny fantaninao dia mikasika ny asa fanarenana. Tsara ihany angamba aloha zany fantatsika fa raha amin'ny rafitra misy eto amin'ny tantsika firenena dia fa misy ny komiti-pirenena zany a momba ny vava izay tenena hamoatra asa fanarenana ny Antananarivo io. Fa nazanan'izany zany a misy any kosa moa zany ny fiara-miasa amin'ny ministerin'ny kolotsaina, ny fampiroboroboana ny asa tanana ary ny fiarovana ny vahoaka. Raha mijery moa zany tsika zao kosa aloha tetikasa izay natao eo amin'ny atsasany zany ny fahavita satria io zany dia ny fanakatonana tanteraka zany hoe ny fametrahana ny varavarana sy ny varavarankely dia ny fametrahana an'ireo fitaovana fampiasaina rehetrarehetra anasiana amin'ilay teny frantsay ohatra hoe ny sanitaire zany dia ny lafiny herinaratra zany hoe ny électricité zay zany no asa ohatra amin'ny vatam-beany lapany manjakamiadana. Ny lapa manjakamiadana ny tiako tenenina aloha voalohany indrindra satria tiako ahitsy foana zany fa rovana Antananarivo zany no filazana io satria ny rova dia fitambarany lapa ny fasana izay misy ao ny fomba mampanao misy fiangonana koa ary ny fefy manodidina. Ka raha mikasika ny lapa manjakamiadana manokana zany dia ngamba miara-mahita koa sika mijery hoe voahaja zany ny firafitra ny fanarenana an'io lapa manjakamiadana io. Ny sakana moa zany raha tsika mahafantatra foana fa eo ny hoentimanana izay lafiny hoentimanana zay zany no atao hoe misy sakana kely angamba ozy ery fanazana zany efa anatin'ny tetikasa sy ny tetibolany fanjakana malagasy hany ny hoentina anaovanan'izay anatanterana an'izay asa mbola tsy vita izay. Tsika moa zany raha eto Madagasikara dia manana ireo toerana sy zava-manantanana tantara koatra ny rova zany izay miisa 7,7 manerana ny Madagasikara. Anisany eo anatin'ny politika ny ministeran'ny kolotsaina tokoa ny fikajiana sy ny fiarovana azy ireny zany. Tiana ho marina nefa zany etoana fa ny ministeran'ny kolotsaina ny fampiroboroboana asa tanana ny fiarovana ny vahoaka dia miara-miasa mandrakariva amin'ireo vondron'olona eny fotony ary tiana etoana zany no maniteny mandrakariva zany amin'ny vondron'olona eny fotony mba hiara-misalama ny ministeran'ny kolotsaina zany amin'ny fiarovana sy fikajiana an'izy ireny satria raha ataontsika hoe any amin'ny toerana anankiray izay any Mahajanga ohatra zany misy toerana izay vasokazy ho harem-pirenena dia misy andry ireo vondro vahoaka ifotony zany ataontsika hoe manomboka any amin'ny fokontany any firaisana ary ny faritra izay miara-miasa tokoa zany amin'ny ministera eo amin'ny fikajiana sy ny fiarovana azy ireny. Ny kesika izay tena sarotra be zany no miteny hoe ohatra ataontsika hoe tena hoe 20 miliara ariary ve satria raha tsika mahita zany fa tombo ny vidin'entana zany raha nanao vinavina zany tany amin'ny taona 20 tokotokony tany amin'ny 20 miliara ariary fa za mino raha izao fotoana zao mety efa miakatra be kosa le zany raha miohatra amin'ny vidin'entana amin'izao fotoana.